Manoloana ny asandalo tao amin'ny distrika ny Betroka ny alarobia 12 febroary lasa teo dia fantatra ankehitriny fa andravany Kizonandriry ny zandarmaria pirenena izay toerana firen'ny dahalo any an-toerana mbola misy tanànany dahalo tsy voafehy ihany koa. Nisy ary ny mpitandro filaminana izay nidina any an-toerana handrava izany tanàna izany izay arahany zandary avy any an-toerana sy ny zandary avy ao amin'ny FIGN ary ny miaramila avy ao amin'ny Premier RFI eto Antananarivo. Io moa izy zany mety lambivatsy ve le dahalo dia voatery mivoaka mangalatra indray sa mety misy antony hafa. PDB moa zany ny olona efa identifié tamin'io satria zavatra diakrosage zavatra accrochage tena fasa tena ino zany corps à corps moa zany lazana azy amin'ny teny frantsay tena vatana samy vatana misy mifanatrika tao anatin'ny alana indrindra fa tsy hoe sanatriny zany lavitra akory ka misy identifié le olona efa mandeha ny famitorana ary avon'izao tsika miteny zao efa miparitaka manao ratissage an'io ala io ny zandary avy any amin'ny groupement ny anosy zany Fort Dauphin de Betroka district amin'ny Fort Dauphin district amin'ny Betroka dia ao koa district ny Amboasary dia misy ihany koa ny avy any renfort avy any Toliary zandary sy miaramila rehefa Betroka dia ankoatran'izay ny avy aty Antananarivo zany misy renfort ihany koa zany zandary ny FIGN iny Fort du Chêne sy miaramila ny Premier RFI lasa any amin'ny faritra iny zany hanao ratissage hijery ny foyer io hijery ny reto olona reto zay efa identifié daholo izy dia aiza misy anazy. Zay zany mikasika an'io mety tsy moramora ny asa. Zandary efatra ary fokon'olona iray no namoinaina nandritra ity fanafihan-dahalo ity ary omby anjato no lasan'izy ireo. Nandritra ny fotoam-bavaka sy nanaovana veloma farany ireo zandary lavo tao Betroka kosa dia tonga nankahery ny fianakaviana tany an-toerana sy nanatanteraka ny fanaovana veloma farany ara-miaramila azy efatra amin'ny rahalahy ireto fianakaviam-ben'ny zandary. Nidina tany an-toerana ny général de division Ranefson Gabin izay lefitra voalohany kamandiny zandarmaria pirenena malagasy. Tonga tany an-toerana ihany koa ny kamandiny fari-piadidian'ny zandarmaria Toliary ny général de brigade Ramananjatovo Alphonse sy ireo zandary mpiara-miasa aminy akaiky.